Ankizy mahery ny roa arivo no misitraka ilay asa sosialy avy amin'ny karaman'ilay solombavam-bahoaka vita ao anatin'ny distrikana Varadrano amin'izao akatoka ny fety izao dia anjaran'ny zokiolona indray no notolorany fanampiana. Manodidina ny eninjato sy arivo isa avy amin'ny commune Valambyfolo ao anatin'ny distrikana Antananarivo Atsimondrano no ahazo anjara amin'ny vary zarainy fikambanana fanasina fampandrosoana Atsimondrano Randriara Malala no filoha mpiay azy. Ny mitondra fanomezana indrindra ho an'ireo be antitra eto Atsimondrano. Izy moa dia efa fataonay foana isan-taona fa tsy hoe vao androany ihany. Ny fanomezana omenay be antitra amin'ity taona ity zany dia vary. Ny fitsinjaran'izy io dia misy commune Valambyfolo eto Atsimondrano zany izay omenay vary iray sasiavy zany isaky ny be antitra eo amin'ny rokona eo izy io. Mitohy ny fanatanterahana ireo tokony omena nandritra fampielezan-kevitra ka isany amin'izany ny fanomezana ny famatsiana ny cantine scolaire eo anivon'ny sekolim-panjakana ao Atsimondrano. Ao anatin'izany ihany koa ny fanomezana ny cantine scolaire ho avy indray zao ny fandraisan-karama dia rehefa voaray moa karama io dia efa misy indray zany EPP hafa ankoatra le EPP efa nahazo teo menandreo fanomezana ny cantine scolaire eo dia miandro fivoahan-karama tsika vao moa zany ny karama dia tonga indray tsika manatitra ny sakafo sy ny vary ho an'ireo mpianatra ireo. Ankoatra io ito tsy ho elainy koa fizarana ombo an'ireo commune miandry ny fivoahan'ny karama manaraka kosa ny solombavam-bahoaka no izan'ny asa fanasoavana ny mponina Atsimondrano.